Fivoarako dia fanabeazana ampitain-davitra izay hitondra ny anjara borikiny manokana manoloana ny faharavana sy ny fahabangana ara-panabeazana mianjady amin'ny tanora malagasy an-tapitrisany ankehitriny. Voalohany, ny fivoarako dia manolotra fampianarana mitondra ny lohahevitra hoe fiadanana anaty izay efa zaraina maimaim-poana amin'ny kaonty page Facebook izay voasoratra etsy ambany, izay mikendry ny hamerina faran'izay aingana amin'ny fomba faran'izay tsotra amin'ny pratika araky ny soratra masina eo ambany elatry ny raha izay any an-danitra ka hisitraka fiadanam-po sy fitsarana feno amin'ny Kristy isan'andro mandritry ny androm-piainan'ny ray manontolo ireo tanora malagasy an-tapitrisana feno tahotra sy fanahiana ary mila hamoy fo tanteraka ankehitriny noho ny adi-piainana sy ny fahantrana araka ny voasoratra hoe mirenireny eny an-tendrombohitra sainy amin'ny avoana andrandraina rehetra ny ondriko, eny any amin'ny tany rehetra no elezan'ny ondriko ary tsy misy mitady na miahy azy. Ezekiel 4:3-4. Faharoa, ny fivoarako dia hitaiza sy hampianatra ny tanora hanana vinam-piainana manokana, vinam-piainana mazava tsara miorina amin'ny fiadanan'i Kristy izay fandraisantsika teo ary hiara-dalana amin'ny vina ho amin'ny fizakantena ara-toe-karena, izany hoe resaka fandrarahana sy ny vinam-pivoarana ara-tsosialy misehitry ny fanabeazana, ny fahasalamana, fiarovana amin'ny voina manimba rehetra. Fahatelo, fivoarako dia manabe sy mitaiza ny tanora hanana kolontsaina ny fandraharahana na culture entrepreneuriale mba hanosika azy ireo hivoaka haingana faran'izay haingana ao anatin'ny valan'ny taranaka voafitaka izay sasa miandry variana miandry tolotrasa izay tsy hisy na raha hisy vitsy dia vitsy ary variana miandry fizarana vola sy zavatra madinika, zavatra bitika tsy misy dikany izay tsy hitondra ininona ho amin'ny fizakatenany akory ao amin'ny fiainany. Dia ireo tanora ireo no tezana avy hatrany, hirotsaka avy hatrany ho taniketsan'ny tanora mpandraharaha miainga avy amin'ny fahaizana mitrandraka sy mikajy ny natiora sy ny harena voajanahary sesehana eto Madagasikara izay loharano karena sarobidy tsy mamitaka ary azo antoka indrindra hamorona asa an-tapitrisana ho an'ny tanora malagasy. Araka izany dia omena fiofanana manokana ny tanora amin'ny famokarana zezika biolojika misy karazany anankidimy sy sakafom-biby biolojika amin'ny fitsaboana sy ny fanamasahana tany ary farany dia omena fiofanana manokana ny tanora mikasika ny fanabeazana ara-bola izay ilaina amin'ny fandraharahana sy ny haivarotra biolojika. Fahaefatra, ny fivoarako dia hanampy ny tanora hanana fizakantena na autonomia mba hanana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny alalan'ny fitezam-batana, ny fanjarian-tsakafo sy ny fialamboly ary mba hoentiny miaro tena amin'ny voina manimba ny taranaka rehetra toy ny voakaloha loatra, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny herisetra ary ny fianaky ny sodomita sy ny fahavetavetana mamoa fady. Fenya, ny fivoarako dia mikendry hanolotra ny tanora malagasy izay niofana ao anatin'ny fitoeranandro monja ny fahaiza-manao fototra ilainy ho antiny miatrika sy mahomby amin'ny fiainany araka ny filamatra hoe fitoeranandro manova tantara ary ny tanora tsirairay avy izay niofana dia mba ho afaka mandrafitra sy mitantana ary manao tombanezaka drafitrasa isam-bolana fivoarako na hoe plan mensuel fivoarako izay drafitrasa manokana azy manokana izay hatsarainy isam-bolana hoentiny manatratra ny vina izay ny faritany miainga eo amin'ny sehatra rehetra na amin'ny resaka ara-panahy na amin'ny resaka fandrarahana na eo amin'ny resaka fivoarana ara-tsosialy. Manaraka izany ao anatin'io fitoeranandro ihany koa dia omena bonus na cadeau manokana ireo tanora mpiofana rehetra amin'ny alalan'ny fiofana antsoina hoe
fivoarako plus zay fanabeazana manokana ny tanora ho lasa olo-pirenena vanina, olo-pirenena tompon'andraikitra mifantoka amin'ny loha-hevitra telo. Loha-hevitra voalohany dia ny tanora miady amin'ny fahalovana sy ny kolikoly. Loha-hevitra faharoa dia ny tanora mandray andraikitra amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra, ary ny fahatelo dia ny tanora mikajy ny tontolo iainana ary miady amin'ny loza ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Eto am-pamaranana, raha tanora na olon-tsotra ianao vonona hirotsaka ho mpandraharaha amin'ny fanabeazana, hamoronasa mivantana sy maharitra ho an'ny tenanao ary hitondra ny anjara borikinao amin'ny fanabeazan'ny tanora malagasy dia mirotsah ho sakaizan'ny tanora fivoarako na hoe STF dia vakio ny tolotra fiaraha-miasa maharitra ao amin'ny pejy Facebook voasoratra etsy ambany. Makasitraka indrindra Samotahina Andriamanitra.